antenimieram-pirenena ny fivoriana faharoa teto amin'ny antenimieram-olona. Fivoriana faharoa zay efa voafaritry ny lalàna isin'izany fotoana faharetan'izany tody amin'izany tsika ankehitriny androany fa 24 volana desambra 2024 tonga amin'ny fotoana ny fanomezana anaovana izany lalonana ofisialy ny fahavitany izany fivoriana izany. Koa rano loatra raha hotanteritsika eto amin'ny fomba fohifohy mba tsy amona aminay reo asa mampaparlementaire atsika natrehantsika nandritry ny taona 2024 karaha sitrakareo tompoko dia omeko ny ramatoa sénateur rapporteur général faharoa ny fitenenana amakiny aloha ny livon-dalàna mifeny manakatona nyty raha ao aminy sy indrindrindrindra amakiny ny tatitra ho atsika sénateur satria mety gagagato tsika raha mainy taremarika eo hoe nanao an'izany rehetra zany fe tsika indrindra ho an'reto mpiara-miasa eto amin'ny fireneny reto ho an'ny vahoaka malagasy koa dia totronao tompo fitenenana mikasika ny lalàna amin'izao fivoriana zao andiny fa 4 andalana voalohany sy faharoa tao amin'ny lalam-panorenana mivory ara-potoana indroa isa-taona ny antenimieram-olona 80 andro ny faharetany fotoam-pivoriana manomboka ny talata voalohany volana May ny fotoam-pivoriana voalohany ary ny talata 7 amin'ny volana oktobra kosa ny fotoam-pivoriana faharoa izay atokana indrindra amin'ny fandaniana ny lalàna amin'ny feny fitantanam-bolam-panjakana. Andiny faharoa andalana 7 amin'ny fitsipika anatin'ny feny antenimieram-olona mivory ara-potoana indroa isa-taona ny antenimieram-olona 30 andro isan'isan'ny faharetany. Ny fivoriana ara-potoana voalohany dia manomboka ny talata voalohany amin'ny volana May ary ny talata 7 amin'ny volana oktobra kosa ny fanombohan'ny fivoriana ara-potoana faharoa izay atokana amin'ny fandaniana ny lalàna ny feny fitantanam-bolam-panjakana. Toy izao ary ireo asa nataon'ny antenimieram-olona nanomboka tamin'ny taona 19 amby 2000 katramin'ny taona 2020 fanafoezana ihany tompoka araka ny tenin'ny filohan'ny antenimieram-olona teo mikasika an'ireo fonction législative dia ireo projet sy proposition de loi adopté ny taona 2016, 2017, 2018, 2019 katramin'ny 2020 dia miisa 550 amin'ny zato. Ny amendement tamin'ny séance plénière tamin'ireo taona 4 voalaza teo ihany miisa 570. Ireo question amin'ny séance plénière miisa 320 sy 700. Mikasika indray ny asan'ny antenimieram-olona izay voasoratra amin'ny lalam-pandrenana momba ny contrôle de l'action du gouvernement dia nisan'ireo fionana tamin'ny membre du gouvernement 140 tamin'ireo taona 4 voalaza 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. Nisan'ny interpellation ray, ny isan'ny enquête parlementaire efatra, ny isan'ny audition 7, ny isan'ny séance d'information 10, ny isan'ny décret d'application 4. Mikasika indray ny asan'ny antenimieram-olona eo anivon'ny collectivité territoriale décentralisée sur organisation économique et sociale ny isan'ny visite teo anivon'ireny vonjom-bahoaka hijanam-pahefana ireny ny commune, ny région, ny province 2016 45, 2017 9, 2018 17, 2019 7, 2020 0. Ny totaliny dia misa 70. Ny isan'ireo fivoriana miaraka tamin'ireny vonjom-bahoaka hijanam-pahefana reny nandritra an'ireo taona 4 eo 5.
Misy fionana tamin'ireo groupement économique nandritra n'ireo tena taona efatra ireo 540. Misy ny fionana tamin'ny organisation de société civile misy 120. Mikasika indray miasa voasoratra ihany eo amin'ny lalam-pandrenana amin'ny conseiller ny gouvernement tany antenimiran-dolona dia mikasika ny résolution natao tatao ny antenimiran-dolona mitotany 5. Mikasika ny recommandation mitotany 20 sy 228. Mikasika ireo asa ihany koa izy ity voasoratra ao amin'ny lalam-pandrenana évaluation des politiques publiques, évaluation du gouvernement sur la politique de santé zany sur la politique routière, sur la politique alimentaire, sur la politique et les produits d'exportation, évaluation momba ny gouvernement tary amanontolo dia tsy misy nandritra n'izay efa taon'izay. Mikasika indray ny fifandraisana ara-diplomatique parlementaire tatao amin'ny antenimiran-dolona nandritra n'izay taona efatra izay dia miisa an'ireo visite de courtoisie, visite et audience miisa 470 ambozato 114. Et nombre de missions diplomatiques parlementaires tany ivelany miisa 170. Misaotra indrindra dia mbatofolo. Ary satria manataleta atao amin'ity antenimiran-dolona ity fa tsy nataonareo sakana ny tsy fahampino ny tsy fahalavoriana fa nijoro lalandavonareo amin'ny fotoana rehetrarehetra izay eritreretana fa isehoana na eto amin'ny antenimiran-dolona izany na any amin'ny toeran-kafa toy ny any am-piangonana sy any amin'ny toerana filanonana samihafa dia mitondra avo ny feon'ity antenimiran-dolona ity nareo ka makasitraka makatelina nareo zay tany mitehaka izay nataonay teo. Tompolasy tompovavy ifarana tokoa ny fitaom-piasany ity isika n'olona voafidy sy voatendry nandritra n'izay 5 taona latsaka kely zao. Iritsika fa ny fiainam-pirenena dia toy ary atsara lalandava mitondra izay anjara biriky isika fanandrify mety nisy ny entana sarotra ny bataina tsy zaka ny sokoroka na kepaka ny tanana kanefa reo isika nambinin'Andriamanitra tonga amin'izao fotoana famaranana ho faritry ny lalàna tsy natao an-kely tsy natao amboletra fa ny lalàna izay nametraka atsika no anatanterahitsika an'izany asa manandrifatsika zany. Fa lotsosary zany tamin'ilay hira izay nataon'ny ireo avatsika ireo satria tsy misy tokoa ny tanteraka, tsy misy ny tonga lafatra, tsy isy amintsika ireo na ray ary milaza fa izy no mafy indrindra na inona falefany na inona arenana dia tsy maintsy mitodika isika any amin'izay fanetreteny izay. Tsy maintsy mitodika isika satria betsaka ihany koa tsy vitatsika efa tsy nitsangamenatra isika teo amin'ireo asa maro amin'ny mampahandro-panjakana faharoatsika eto amin'ny firenena, andro-panjakana mpanao lalàna, tsy andro-panjakana natao anamboatra tetezana tsika tokoa na anangana trano be tsika tsy asatsika zany fa mpanao lalàna isika, mpanara-maso tsika, manotsaina isika ary namena fitaovana anatin'ny lalàna isika ahafahantsika manao an'izany asa zany. Koa soran'Andriamanitra, sorantsika rehetra raha tojo an'izany fohy ve, lava loatra ve, ny lamina ve, ny korotana ve,
zany rehetra zany dia nyrapitso ny tsara azy satria ela-pataterahana ny asa ianao mety tsy takatry ny olona rehefa maninona any fa rehefa mifanojo amin'ny mikeresantsika mianakavy aina vao mety ampandany teny ay ve soa fananao an'izany isika tsy vitany filo irery zany foany antenimera ndoolona rahalahy mianaky zay no mifandimby teto andritrin'izay dintony izay inona moa no vitanay my rahalahy mianaka raha tsy teo ianareo oloolona teo ianareo mpiara-miasa rehetra teto amin'ity antenimeran-dolona ity koa fisaorana reto tokoa fankatelemana no asetran'izany fanajana nefa satria ny toerana fambiasana dia mangavy ny président rakotomananao re mba hitsangany toko eo toerana eo ary mba hitsangany tsy kitehaka an'izao ray aman-dreny zay makasika ratoko satria taotrano tsy efa nilery tokoa izy ny fitenenana ka isaoratsika ny ray aman-dreny président rakotomanano re tsy nikely-soroka tsy nitaretana mepaka nanao de takatry ny say sy ny herim-batany mba hitolana avo an'izao antenimeran-dolona zao sehatry ny demokrasia ny antenimeran-dolona sy ny antenimeram-pirenena ary sehatry ny adihevitra politika ihany ko isika malagasy de efa nisafidy isiny zany hevitra maro samihafa antoko politika samihafa safidiny zany isika tsy voatero zany foana koa fa tsika no safidy an'izany zany nampanjakana ny hevitra tsy mitovy na tsika samitsika na ireo ratsy amin'ny magaiky amin'ny fanjakana na ny fanjakana zany ireo olona samihafa any amin'ny sehatry ny fiarahamonina any amin'ny sehatry ny ary économique dia miady hevitra tanjona tokony anefa dia fampandrosoana ny firenentsika ka reo fanakianana reo tsy fitovizan-kevitra zay tsy maintsy mifarana foana amin'ny fampandaniana ny hevitry ny maro anisa zay ko mampalampany demokrasia atsika satria na inona hevitra na inona hevitra ao de maro anisa ihany manana ny teny farana nefa ny maro anisa koa tsy atao anao kely tsy mamindro an'ireo vitsanisa fa mifanaja ao anatin'izany zay no ampandrosatsika amin'ny lafin'izay atao hoe ady la politika ve iteny anazy efa inona moa fitondrana firenena politika ane mitondrana firenena vo malomalo tany ny akademie firenena nananatika tany ny tenako dia misy amin'abeary natao mombany hoe politika eto mitondra endrika tena matroka be aminay manao politika ny hevitra atao fa totra ny olona tsy fanao enao totra ny olona tsy azo itokisana olona atao teandrombaka fahefana fotsiny ny kisarisary hita amin'ny olona hoe manao politika anjaratsika rehetra no manavitra ny zarisary zany fa mifavona politika hitondrana ny firenena zany ny anajantsika rehefa tonga madio ny fividianana ka lany na filoam-pirenena na le olona rehetrarehetra zay lany amin'ny fividianana dia ajaina satria republika teto amintsika antenimera ndolona betsaka ireo asa vita betsaka ireo resaka amin'ny famaofao na amin'ny fifandraisantsika atao anatiny ny fandimby teto zay mirahalahy mianaka maraitry ny olona hoe maninona moko to
ray aman-dreny lehibe nitondrony ny filoham-pirenena tamin'izany fotoana izany no nitantanako manina no soloana satria lapan'ny politika ihany ko ny anteneran-dolona. Ka rehefa nieritreritra ny firehana ara-politika tamin'izany miaraka tamin'ny filoham-pirenena hoe tonga ny fotoana dia naparipary an'izay finiavana politika zay. Tsisy mahamenatra zany, tsisy mahadiso zany, fiainana ara-politika ara-demokratika zany fa ao anatin'ny fifanajana. Zany nisorana any président Rakotomany Honoré tamin'ny rehetra zay efa vitany. Nandeha nisotra teny ny fiainatsika tokolasy tokoavy. Minisitra maro no mifanerasera tamintsika, tsy tamberina amin'izany amin'ny fifandraisantsika tamin'ireo mpanatanteraka. Ny fifandraisantsika nanomboka tamin'ny 2015 dia sahirana isika satria ny filoham-pirenena mihitsy ny anana finiavana, ny andrava, ny anteneran-dolona. Ohatran'ny latsambaratra isika hoe fa maninona ary dia noho tsy fitovizana ara-politika tokoa ve tompo sa tena itsonjovana ny tombotso ambony firenena dia tsy maintsy ravaina ny anteneran-dolona. Manam-potoan-tsainantsika tato zany dia natonga antsika niady hevitra tato anatiny hoe tomarina tokoa zany fa aleo ravana na tsika tato anatiny no mifangavo no ny hevitra tsy mitovy. Miaina tsinona ny politika, miaina io, vadibadika io, vadibadika eny mipalitona indray fa miaina ny politika. Zany nefa nisoran'Andriamanitra fa matotsika tody amin'izao efa zay ny lahatran'Andriamanitra. Na iza ny piasa, na iza namatika, na iza ny tsy valapandry dia eto ny anteneran-dolona. Tsy ny olona koa fa ireto isika tompo satria Dieu est grand, lehibe loatra Andriamanitra mandatra zavatra rehetra. Koa dia hoe fifandraisantsika tamin'ny eo amin'ny mpanjakana samihafa mezahana itoy fa tsy ny olona nijerena tompo fa ny firenentsika. Ary ny firenentsika dia tarafina amin'ny roa androm-panjakana zay tarafan'ny olona ary voalohany amin'izany dia ny filoham-pirenena sy ny androm-panjakana taritiny. Ka misy manantena fa aharitra toy izany ty androm-panjakana ity. Ny fifandraisantsika tamin'ny anteneram-pirenena dia tao anatin'ny fifanajana tanteraka sady mampanjakany demokrasia tsika. Nefa fantatra koa fa nampanjakany politika tsy tokony anaitra izany hoe tsy mitovy hevitra tsika ka tsy mitovy firena politika tsika. Nefa rehefa anatin'ny ara-dalàna isika miady hevitra dia ireny vokatry ny nataontsika teto fa firy ny lalàna lany teto tao rena miady hevitra. Nisy any nefa ny tena namaivay manjavatra zany tetako manokana eto raha nanao sonia ankeo maray lalàna ny fehan'ny tetibola mpanjakana zay lany mety amin'ny antenimera rotota dia naveriny filohan'ny antenimera-pirenena tao amiko le izy araky ny lalàna natao sonia eo soniavoko izay vo anakery alefa any amin'ny roa ambaratonga mpahefana samihafa ampanakery an'iny lalàna iny eto amin'ny tany sy ny firenena. Dia hoy aho hoe ampanaovana sonia hoe ay ve zao ny atao hoe ara-dalàna e. Fa tsy ilay natao amboletra tamin'ny fotoana nanaovana an'le CNP, le PLA
kanefa misy ny anteneran-dolona misy ny anteneram-pirenena fa dia sonia anankiray mitondrana le izy tany amin'ny haute cour constitutionnelle dia nalazaina fa manara-dalàna dia naray mpanahany ankeo hoe maninona moa ty no soniava zany rehefa vita efa-ara-dalàna ty fa misy sonia amin'ny président amin'ny assemblée nationale nefa fantatro fa tsy feno lalàna fa narahan-dalàna raha tsy mametraka ny sonia satria isika dia mbola manany tantelimera anaero hatramin'izao zay ny ampanajanatsika lalàna toko na inona frera politique misy atsika ka raha miala am'izao fanajana làna zay tsika dia zay lazaiko hoe tarafin'olona nivelany hoe mpanao politika tsy azo atokisana satria tsy manara-dalàna koa zany rehetra zany dia oentina miarana oentina anatsarana any fiainana oentina tantanana ny firenena volaza teo feo fifandraisantsika amin'ireo namana gouvernement tany premier ministre dia toy zavatra rehetra satria tsy moramora koa amin'ny lafiny eo amin'ny maha-ministra na amin'ny premier ministre no mijery hoe afaka mijery mitsirika ny asa zay ataonay ireto parlementaire reto zay ny voafetra ny lalàna reto raha tsy manao an'izany tsika dia diso sondranareo toko satria miezaka ianareo na misy ary nandray ny teny mafy zay mety nataonay mety noho ny tsy fahafantaranay an'le izy koa dia manontany izahay tsy finiavana hoe tiaina ty olona akafizinay fa manao ny asanay toy ianareo manao ny asanareo ihany koa dia isoranay betsaka ny hitanay nekajy eny ao anareo lehibe ny mpitandro ny filaminana ao anareo any fitsarana ao any fampianarana ny anareo any amin'ny ministera ndraiky ny fiainana ara-tsosialy ny vahoaka ao ianareo any amin'ny ministera ny fielikarena samy hafa dia fantatra fa manao ny anareo tsy ho zavatra ihany keo anareo sy tonga lafatra nefa zany ny zahanay amin'izay mba fanakianana sy toro-kevitra zay ataonay mba anitsy an'izany anitsy an'izany ho aiza no tokolasy tokovavy eo atominisy disany ianareo manam-pahefana voreto anitsy an'izany mba ho tombontsoan'ny firenena ny taona 2024 dia navesatra tokoa teo amin'ny lafiny fitantanana iza tokoa tsika totoko heritaona lasa toy izao na maherikery satria tamin'ny heritaona toy izao rehefa eny tany amin'ny firenena lehibe anankiray tany fa misy an'izany valana retin'izany mbola tsisy anarany akory lisy tamin'izany fa tateoriana kely vo misy ny anarany tojo an'izany isika satria aretina tsy azo mitoainy enamena anarana hoe covid-19 mikorotana fitantanana tsy nampozina tsy maintsy ny fitondram-panjakana ray manontolo mijery zay fomba ahafahana hiatrika an'izany na nisy avatan'olona izany na ny fahefana zany betsaka tokoa reo fipetra miraisina manelingelina ny fiainana manokana ny olona ny fahalalahana manokana betsaka reo zavatra nieretana ny fipetra napetraky ny fanjakana manelingelina zany fierikarena ny tsirairay ny orinasa eny na mivezivezena eny na tonga tany amin'ny hoe tsy afaka akory mandevina ny havana tena mitomany aby nieretana teto amin'ny fireny zany ary era zao tontolo zao dia betsaka ny fipetra tamin'izany mitaraina na taratin'ny hevitra tsy mitovy indray nefa isoran'andriamanitra andrenana avy fa mba anisan'ny firenena ihany isika naminina ka mba tsy niopapa na dia misy ary miotrika isika amin'olo namony ainy sy nitonatakaitra miainan'izany isika satria namory sénateur anankiray isika tao anatin'izany rehetra zany kanefa reo raha fitondrana firenena dia mba anisany isika afaka mitraka jery ny hoavy aorinan'izany faranaretin'izany kanefa tsy maintsy manao jery fitotika ihany satria henitsika izy sika nasa ilaza fa tsy henitsika ny taraina ny menimeny ny antsoantso ny rehetra
satria to tsy azony reo fepetra zay raisy ny fitoram-panjakana, to tsy mifanojo amin'ny eritreretiny fahatombontso azy ny fepetra zay raisy ny fanjakana. Vo maro sy afakomaly ny karaha antokotsika lehibe dia ny tahirim-bola raisam-pirenena banque mondiale dia nanao famelabelarana zay azotsika rehetra ny vakina ny olo dia manamarina misy vomaika raha savidavitra tokoa fa mitombo tsy era-miaina ny vahoaka malagasy latsaka ao anatin'ny fahantrana lala extrême pauvreté. Saro zany a mafy miatrika an'izany fa zay zany misy betsaka ireo mpiara-miasa no mpetandaza no very asa na tsaha io na tanàna io dia betsaka mivery asa. Inona ny tolotra nataon'ny fanjakana? Ampy ve sa tsy ampy? Ny fanojo ve tompoko tamin'ny reo tena filana maika mampikaikaiky ny vahoaka? Atsika rehetrarehetra mamaly an'izany fa mini mikipy isika, mini manampy tsofiny isika raha isika mpitondra dia ilaza fa tena mifanojo atsaka sy andavaka. Misy betsaka niezaka natao isaorana ny fitoram-panjakana izany, isaorana antsika rehetrarehetra fa betsaka ihany koa ny tsy vita. Sary le tsotra tanatin'izay fotoana izay dia sary anankiroa no hita. Ny voalohany dia isika fitoram-panjakana, tsika n'olona anatin'izany satria dia nisany ampandany ireo ratification isika zay nandalo taty amintsika satria misy ny amena moa dia nandalo ordonnance. Ka raha fa nijery andreo taremarika samihafa isika zay isorana ny ministère ny finance sy ny économie ihany koa fa azo ny vakina hita tao anatin'ny tranokala namoana an'izany dia nahita fa any amin'ny efa 500 lavitra ariary ny vola vorainy ty firenena ity. Nefa azo nampiasaina raha nijery an'io tranokalo io ihany koa tao anatin'ny vola satria misy arak'ilay nitsikireny a misy ny vola voazao voalamina dia natratra ihany kosa nefa tamin'ny kany amin'ny 950 lavitra isitany ariary. Raha mpitongona dimy zany raha atao amin'ny fora malagasy a dia atsika mieritreritra an'izany. Mahaino an'izany ny firenena ray manontolo. Nampiasaina izy ireo tamina hoe ady mivantana hiadivana amin'ny arety, lutte contre Covid-19. Nampiasaina izy ho an'ireo olona marefo ara-pivelomana, aide aux ménages vulnérables. Nampiasaina tamin'ireo fividianana fitaovana tena amin'ny toeram-pitsaboana, ny ambulance samihafa. Nampiasaina tany amin'ny sehatra fikiliana appareil de laboratoire. Rehefa nikajiny zany dia teo amin'ny 10 isan-jato ny vola zay mikirakiraina no nandeha mivantana, 34 millions de dollars teo eo ny voalaza tao fa nampiasaina tamin'ireo efatra eo. Ny 337 millions de dollars sy 10 isan-jato zany dia lasa tany amin'ny mpitapon'olona mpanjakana dia mety rehampazatsika ireny hoe mbola tsy hita fa miandry isika zany hoe ahoana ny fomba nampiasana zany. Nanontany an'izany tsika ny olona nandritry ny fotoana mahatraritra zay hoe mba azavaina satria ny sary faharoa hita dia ny fahantrana. Tsy androany akory ny fahantrana malagasy, tsy tsara zany, tsy laza isika fa zao fotoana zao tsy mahomby fa mariny zany fa mbola raha fahantrana isika. Ka zay tsy maintsy ampifakezitsika tompoko mba hifanojo satria manahirana nijery hoe boka mitrosa firenena
vakokosa mandritry ny 30 taona 40 taona isika tamin'ireo vola samihafa. Posany nanamena mety amin'ny firenena kanefa dia hibampifantrana ny vahoaka. Tsy maintsy miezaka sika rehetrarehetra mba hifanotsy izany ary ireo vola posa mafy samihafa izay mbola ho ampiasaina amin'ny taona 2021 anie mba ahafahantsika manintsy an'izany satria mbola manampitrotraka an'izany ireo avatsika any amin'ny faritra izay ao anatin'ny tsy fampina ara-tsakafo, tsy fanjariana ara-tsakafo, ao tsy fandriam-pahalemana sy ny samihafa. Ao ihany koa ny lafiny fampianarana. Raha manaraka-baovao isika dia nahita tany amin'ny faritany avaratra ao atapo-tanànany Deboserezy fa manao fitokonana ny mpampianatra ao amin'ny lycée mixte izay natao hoe lycée Jean-Pelbert. Dia nanaraka-baovao isika dia nilaza zareo reo hoe tsy mandray satria ny fanjakana nilaza hoe tsy misy intsony vola takiny any amin'ny aman-dreny saorany mafitonga fanjakana no avy natapony tokoa ny herim-po izay napetraka kanefa tsy mifaniny amin'ny zava-misy satria mety mbola tara le izy mpampianatra nefa efa niditra nianatra dia tsy mikarama izy ireo ary indrindra tsy ampy izy satria ny mpampianatra raikitra 17 tanatin'ny toerana io dia lasa nafindrany amin'ny lycée manara-penitra nefa mbola tsy tonga ny solona. Sahirana ny fandaminana an'izany. Fandaminana ara-tantana amin'izany fa tsy hoe fanakianana be fahatany. Nanaka ihany koa ny filazana eo amin'ny lafin'ny fampianarana n'ireo sekoly manara-penitra hoe misy sivana any amin'ireo ankizy majinika voatavo tsy mifandraka hiditra mba hanana an'izany zo fototra izay ao anatin'ny lalam-panorenantsika izany zo fototra ny fampitoviana ny rehetrarehetra. Ijoro vavolombelona izany fa tao anatin'ny fianakaviana sahirana ny tenako ary tsy dia nisy an'olona mahanitra be hoe mention très bien fa le atonontonony ihany karaha tsy nisy an'izay lalàna izay hoe natao anana reziky ny zanaka malagasy rehetrarehetra any amin'izany sehatra ambaratonga voalohany izany a dia minoa fa betsaka amintsika tsy tojo amin'izao toerana misy atsika izao satria tsy ho zanaky ny mpanan-karena na ny olona efa tonga dia efa mahay daholo akory zanaka malagasy natao indrindra ampitovizana ny vahoaka malagasy tokoa ny fianarana koa dia mampirisika ny fotoanam-panjakana amin'ny enzaka izay nataony mba hitovizany zanaka malagasy rehetrarehetra eo amin'izany fianarana izany. Eo ihany koa ny lafiny fitsaboana. Ny tsara velasitsika toko lasy toko vavy tsy miheno ny kika mpiray-tandrazana isika toko lasy toko vavy raha milaza fa efa mirosana ny tsaratsara tokoa ny fiahiny fa tsy ny fahaizana ny dokotera sy ny dokotsapo anaty sotsika efa manana an'ireo ikiolozany izao tontolo izao reo amin'ny tsy fampina fitaovanao anana nefa ny fahaizany manao dia avo dia avo soron'Andriamanitra fa manana olona manam-pahaizana betsika amin'izany fa raha mijery kosa ianao ny fitaovana toko ny fanafody era Madagasikara dia ozy aho le tsara velatsitsika raha ikipy ao amin'ireo na inona firena politika misy atsika rehetrarehetra ka engany no avitsika mamirapiratra mba hanitsy an'izany satria eto zato metatra mianatsika amin'ny voreto tompo hopitaly lehibe anisan'ny lehibe indrindra eto amin'ny firenentsika dia sarotra tena sarotra ny fandraisana tanana an'ireo marary raha eo amin'ny lafiny ara-bola toto sarotra tena sarotra satria na le fitaovana faran'izay kely ary dia manano sarotra dia ahoana zany a reo hopitaly na misy an'ny olona zany toko ahoana ny fanapariahana an'ireo zany nangatahana teto amin'ny antelikeran-dolona hoe
tsy aleovy any mba aombana bebe kokoa ny poste budgétaire satria fantatra fa tsy ampy izany. Tsy aleovy hoe satria misy anireo vola samihafa zay azontsika mba hanampianareo fitaovana ezakezahana angatahana fitonam-panjakana mba ezakezahana fa mampalahelo hoe mijeran'izany hoe ao an'hôpitaly eo dia le potence fametrahana an'le sérum iny zara amina fandrina telo dia mifampiritona lay fametrahana an'le sérum dia mitsoka le am'le marany anankiray satria tsy ampy le potence. Manahira am'izany, manahira tompoko mieritreritra hoe eny satria tsy misy dia hatrany amin'ny fitaovana faran'izay kely indrindra iarovany mpitsabo ny tenany, iarovany koa ny marary toy ny gant, ny masque, ny akanjo fiarovana dia tsy maintsy vidiny marary tsy maintsy vidiny izay didina eo amin'ny hôpitaly mpanjakana izay vo afaka atao ny fandidina. Anjaratsika rehetra ny manitsy an'izany fa tsy amelofedra koa tsy horaisina politika zany fa ozy aho hoe misy amin'ireo vola tsy toko tsy foroanao toko fampianarana tontolo ny fahasalamana fanampiana marefo ireo olona veo zay mainky retretinareo retretitsika fa mainka mba hahafahantsika miroso raha nametraka ny fitonam-panjakana fa azo efatra faingo mahely isika amin'ny fitombony arikareky fobe eto amin'ny firenena fa namby lehibe zany eo le mato-minisitra kanefa ozy aho hoe jereo tompokony lahara-panena ary mino aho fa ireo seratrasy zay fa vinanianareo atovany zany mampahidely zany tokoa mba hifanojo any amin'ny vahoaka ka tonga ny vahoaka akatono fitonam-panjakana satria ny ampisin'ny fitonam-panjakana dia nanao zay anasoa vahoaka. Ny économie, finance, secteur économique dia natao anasoa vahoaka fa tsy madika amin'izay akorana izy. Ny vola dedaviny io, ny fitantanany io, ny oarena trandrahany io dia natao anasoavana vahoaka. Ny fitantanana azy moarindra. Eo toministra tompolasy tompovavy zay no ela kanefa inoko fa raisitsika amin'ny fotoana mety misy diso ny teny zay natao alao verina ny tenako zay miteny azy fa ny fahitana ny zava-misy eto amin'ny firenena ny fahenona ny antsoantso ny fitiavana ny tanindrazana mba ho any amin'olo arana amin'izay eto amin'ity tany lehibe iraisitsika ity dia izao tontolo zao no anokotsongona ny maty tompoko fa tsy tahin'ny efombelona no ampitenenana izany. Raha zanaka sy ray aman-dreny dia hoe tsy mitsitsina tezitezitra sy raha kazo akory sy kapokapoka indraindray mba hifanitsina ary tsy mijerena arina tava akory satria malagasy ray tanindrazana isika. Tsy maintsy hisy ny fizarazarana ara-politika, tsy maintsy hifandimby ny fitonam-panjakana. Ny olona dia andalo fa ny firenentsika engane mitahin'Andriamanitra ary anatin'izany ny olariana misoa sy ny tsara isika namana l'olona isika anatrika etony ao ianareo membre gouvernement ary ianareo ministre ny sotenany premier ministre ao le matoa vice président l'Assemblée nationale na sotena
an'izany androm-panjakana izany. Ao ianareo rahalahy sy anapavo samihafa, ao isika mpiara-miasa mifanojo amin'ny tsara ny hevintsika tokolasy tokovavy ho ambin'Andriamanitra lavitry ny aretina tsy arota ary hialy eto amin'izao tontolo zao, hialy eto amin'ny fitany lazatsika ne reo arety mandoza samihafa na aretina ara-batana io na tony setrasetra ny fiainana io. Ho azo ery tokoa ne reo tandrokaro vozina izay manao ny ainy tsy mijavatra erovana atsika sy ny fananana, satria zay ny fambaty-matesany sy nanaovan'ny fanampy eto amin'ny firenena. Azo ery sy tanjaka ne reo olona manao asa mendrim-piderana tokoa, mpitsabo, mpampianatra, satria raha tsy ireo ny fitoerantsika dia lavitry ny fandrosoana ny firenentsika. Maha-olona aloha hozy izy mitandinika hoe rehefa tianao ho babona mandrakizay ny firenena anankiray dia poteo lafo ny fampianarana amin'ny firenena. Mivola mbola mety azo ny areniny, mbola manana benabe tsika, fa raha potika ny fiarahamonitsika tokolasy tokovavy, tsy mahita ny hoavy no zanatsika mandato fianarana, tsy voatsabo isika raha toa tojo ny aretina, dia hoaiza moa zany ny fandrosoantsika, fandrosoana ho an'izy n'olombelona. Tokony hifantoka amin'ny olombelona, hifantoka amin'ny olombelona ny fampandrosoana ny firenena ity. Zany ny mahatonga antsika eto amin'ny antemeram-bolona tsy mihinanam-bolona fa mamakafaka tsara hoe makany amin'izany ry tompoko ny politika mpanjakana, fanatanterahana ny politika mpanjakana maromarona kokoa, mifanojo ve any amin'izany maiky fanarenana jerena ny lavidavitra kokoa, satria adidy sy andraiky fa fitonam-panjakana mijery izay maiky, mijery ny androany. Fa raha fanjakana tsy afaka hijery ny lavitra koa dia sahirana eo amin'ny lavitra fitantanana. Zay tsy maintsy ampiraisina ary azavaina eo amin'ny vahoaka izay tantanana, ary vahoaka tsy azo atao itsony hoentina toy ny zazakely ny vahoaka malagasy, fa vahoaka efa matoka, malala ny misy sy ny tsy misy, afaka miaritra, afaka mandevitra rehefa teny ifampiarana, fa afaka ihany koa mitrotra rehefa mahatsapa fa toa tsy mifanojo ny zavatra lazaina sy ny zavatra atao. Ka anjarantsika mpitondra fanjakana no mandanjalaza an'izany, satria tsy mety intsony ny fikortanana ny firenentsika. Mahatonga ny fikortanana nefa dia tsy fanojony izay etaetan'ny vahoaka, izay eritreretiny sy ny politika ataon'ny fanjakana izay. Zany mahatonga antsika ny laza fa raha nako nyteniko hoe raha nanao isika ireo commission d'enquête dia tsy tay hametraka vary mangatsika eto amin'ny firenena tokolasy tokovavy. Tsy hanondra mizaniza hoe iranona ny meloka na iranona ny manana ny tsara, fa mba ampisy ny mangarahara, fa tsy tsara intsony mipetraka ho fanontaniana reny zavatra lehibe mitranga eto amin'ny firenena izany. Ka isaona ankasitrahana ianareo izay namaly ny antso na ministra zany na tompon'andraikitra ambony na mitondra amin'izao fotoana izao na rehefa mitondra teo aloha, anisan'izany ny tena nay voantso. Misy ihany koa nefa reo miaotra ohatra toa ny hevitra fa tribonaly ihany eo amin'ny sénat, tsy hitoko fa ny fisorohana mety ho krizy any arinany mijoronay amin'izao fotoana izao, ka dia mankasitraka satria dia moavy ny firenentsika no tandrovana ary ny firaisan-kinantsika no tandrovana. Ny vahoaka malagasy no iraritsika amarany anyty taona ity mitratry ny mety sambatra isika rehetra tokolasy tokovavy andaka nyty taona izay navesatra dia navesatra ity, ary tsena ny taona vaovao raiky amin'ny roapolo sy roa arivo ao anatin'ny hafaliana, ny fampitokisana
ary ambany fitenin'Andriamanitra soratoko lahy soratoko vavy. Dia ambarako ary fanafarana ny fomba ofisialy ty fivoriana faharoa teto amin'ny antenimieran'olona taona 2024 ty ta indranaritsika iaby soratoko lahy soratoko vavy.